Tompoko lasy tompoko vavy amparajana sy ampifarina iray no iarahana amintsika ampijery ny fandarana tsikafona eto amin'ny TV Presse Mada. Miaraba ihany koa ny vahiny saina izay marena mofa fa ny vahiny tato anatin'ny fandarana ihany. Elaela izay Andriamatoa Rivo Rakotovao filoha nasionaly ny antoko ASVM. Tsy niona miaraba anao aloha izay fa tafaverina indray tsika ato anatin'izao fandarana. Faly miaraba ary tena faly tokoa tafaverina indray anatin'izao fandarana tsikafona izao ka dia misaotra betsaka amin'ny fifanantonana ary vonina lalandava moa amin'ny anatin'ny fifanajana ny aneo an'izay hevitra sy tapatapakahatra izay atao eto. Andriamatoa filoha nasionaly ny antoko ASVM miazakazaka moa ny zava-misy amin'izao fotoana izao ary ny zavatra tsapa dia isan'ny candidat ianao ho mpian'ny tanàna ao amin'ny commune Mahajanga Renivohitra. Ny fanontaniako voalohany aloha dia ny hoe inona no nahatonga anao hirisika na hiditra amin'izay resaka hoe hilatsaka ho mpian'ny tanàna ao Mahajanga izay amin'ny alalan'ny firaisan-kina to. Safidy mihitsy ilay izy zanaky Mahajanga ny tenako ary tokony hoe tany na lehibe na tana soa ary ny zahana foana ny mba hamerina zany valipapeny zany teo amin'ny tanàna io ohatran'ny Madagasikara ray manontolo satria olona efa mba nitantana amin'ny toerana izay ahafahana anao zany teto amin'ny firenena na maministra na président Sénat sy ilay fotoana vitsy na filoham-pirenena solon-toerana dia nampiseho naneo an'izany foana ny fitodiana matetika any amin'ny faritany Majunga indrindra ao Renivohitry ny Boeny dia ataoko hoe zavatra tsy miteny hoe nandeha ho azy fa tena safidy mihitsy zany satria rehefa nametraka ny firaisan-kina hoe tsara isika raha mba manana olona ray appréciena ny tsika lehibe nantoko izay ato anatin'ny firaisan-kina mba hijery ny toerana hiatrehantsika fifidianana rehefa napakevitra ihany zany fa hiatrika fifidianana dia tsy nisalasala mihitsy ny hoe ho any Mahajanga nisy nieritreritra mety nieritreritra ny teto Antananarivo fa zay nolazaiko hoe ao anatin'ny tontolo iraisana ianao coalition politique dia mifandanjalanja amin'izany dia anisan'izany tokony hoe nitodika ho azy mihitsy taty amiko ny eritreritry ny maro anisa tao anatin'ny firaisan-kina no ho any Mahajanga. Tsy dia hoe le fiteninao teo hoe le mirisika tsisy hoe mirisika ahoana moa fa ozy afaka tsara matondra ny fampandrosoana any Madagasikara ny fampandrosoana tanàna lehibe ohatra Mahajanga ireny. Tsy manitry voninahitra ve zany tompoko satria eo ny fanontany apetraky ny mpijery matetika ny hoe efa filoham-pirenena efa filoham-panjakana ianao ianao ny filoham-panjakana fa karazana ohatrany hoe ohatr'izay le zava-misy nefa lasa milatsaka be ny tanàna indray tsy manitry voninahitra anareo ve zany? Voninahitra ho aiza moa zany le izy voninahitra hoetiko dia nitraikefako nananako tanatin'izany no hoetiko hanasoa ny tanàna na lehibe io fa raha resaka hoe satria efa zao dia noetiko amin'ny vahoaka Mahajanga dia hoe izay mba fantatro sy kely hitako tamin'ireny fomba nitondrako tamin'ny fotoanandro ireny no etretako fa anjara biriky lehibe hoetiko anatin'ny fampandrosoana ny Mahajanga tsy manavaka an'izaniza mametraka an'izany fanjakana tandalana zany commune tsara tantana zany ary mamela ny olona andraraha ao anatin'ny fahalalahana nefa ao anatin'ny fanarahan-dalàna azo atao tsara zany amina vohitra lehibe ohatran'ny Mahajanga sy ny toerana rehetrarehetra satria zany amiko ny tsy ampy amin'ny toerana toy ireny Mahajanga zany ny tanàna lehibe ka amiko tsy mipetraka mihitsy zany ilay hoe mety voninahitra efa tonga tamin'izao toerana izao ny fanomponao ny tanindrazanao ny fanomponao ny firenenao sy ny toerana na lehibenao na fiavianao zavatra lehibe zany indrindra eo amin'ny fiainana ara-politika zay ny ataoko hoe ny fanetretena ara-politika satria mitondra ho fahasoavana ho an'ny olona ny anao fa tsy ho anao rery raha ny tenako za rery dia mety hipetraka zay hoe inona tokoa moa zany mitady inona any fa rehefa tsy zay no ametrahako an'le anina fa hoe izay zavatra mba hitako sy ny ainako ary mba haiko zay fianarana ny tovoziko sy ny asa zay nataoko nytraikefa zay azoko dia fantatro fa mba mananjara biriky lehibe amin'ny tanàna ohatra Mahajanga zay ny anitondrako azy fa tsy
mipirina anatin'lay ataoko hoe lay za manokana fotsiny zarakoto voarivo hoe za ve de anao an'zao ka tsy mijery an'izay mihitsy azy zany. Tsy ampy ve zany le tsy manana fanetretena politika ve zany ny mpanao politika hatram'izay mahatonga anao miteny hoe ilaina fanetretena le fanaovana politika. Zay de manao an'izay foana raha tokony amin'ny HVM fanetretena anie tsy milaza hoe resy ianao hoe na manaiky anao ny tsy mety ianao hoe tsy manaiky ny zavatra tsy rariny tsy manara-dalàna. Zany nijoroany eto amin'ity fireneny ity satria zany ny tsy ampy ny ohatra hoentina mpitondra ny exemplarité ozy izy ny fitenenana eo amin'ny fampiarana ny lalàna, eo amin'ny fampitovizan'ny fahalalan'ny olona mandraraha, ny fametrahana tontolo mba milamina mba hisian'ny fatokisan'ny olona ka mahatonga ny olona andeha hitodi-doha amina toerana ohatra mahajanga ireny mba amorona orinasa any, hiasa any, amorona toeram-pianarana any mba ahafahan'ny zanaky mahajanga mba hiakatra ambonimbony kokoa amin'ny zavatra izay atao akoatra ny asa andavanandro commune zany amin'ny fanadiova-tanàna, fanatsarana tanàna, ny filaminana sy ny sisa satria mba tokony azadintsika efa mahajanga zany toerana mandray mpizahatany teratany be indrindra eto Madagasikara. Mila fandaminana zany, tsy mila tanàna mikorotana tsisy tsonona ny trottoir andanan'ny olona ary. Zay no lazaiko hoe zavatra mifameno zany, za zany tsy te hiteny hoe ny olona mpanao politika tsy manana fanetretena fo zay anisan'ny zavatra tena ilaina tokoa ny fanetretena satria ny olona mijery anao. Raha mieboebo fotsiny ianao amin'izay toerana efa nisy anao teo aloha na ohatra mety arenanao na ny fahefanao dia mijery anao miakatra fotsiny ny vahoaka. Mety matahotra anao izy ary zay ratsy zay. Raha ohatra tahotra fotsiny no entiny miaraka aminao fa mila resy lahatra izy. Ka raha horesenao lahatra ny olona dia ianao aloha manana fanetretena voalohany. Andriamatorivo Rakoto vao mandeha moa zany ty karazana filatsahako fidiny ity dia ianareo atao hoe londohany ao anatin'izany tontolo politika zany no hitany vahoaka voalohany indrindra isan'izany moa ny eo amin'ny faritry Mahajanga nandeha ny resabe mahakasika nyty firaisan-kina izay nivoahanareo tia fa tena miady an-trano lay mpikambana ao anatiny rehetra eo zany mampimetra-panontaniany rehetra hoe ahoana mariny ty firaisan-kiny ity satria na saminareo aza dia mifamingapingana amin'izay resaka hoe filatsako fidiny zay. Marina fitoriana trananonovekany ny sasany tena marina zany. Tsy verina tsony fa iny raha malala iny. Aloha ataoko hoe tongo bakivaky sady marary ny mahamenatra ny mahatezitra satria tanjona ray ny raisana. Amin'ny mampitarika filompanorona ny firaisan-kina amiko dia manana didy zay dimy rahalahy. Tazona an'izay firaisan-kina zay satria tanjona ray ny raisana. Tsy moramora le izy fa voalazany rehetrarehetra zany tsy mora satria olona samy manana ny antokony. Tsy fusion eo akory fa coalition politique eo dia reo no mitambatra. Indrindray mety samy manana ny heviny rapitso sy raha afaka pitso samy manana ny kinendriny ka mizakazaka any amin'iny fa tsy mijery an'ilay ataoko hoe lalana makany aloha le dingina tokony arahana aloha fa tsy tonga dia mitsambikina any amin'izay eritreritra lavidavitra kokoa. Fantatra tsara ny teniniko amin'izany ka zany mety mahatonga ny sasany no tsy maharesy an'izay dia manao zay ataoko hoe zavatra manahirana mahamenatra mahatezitra zay kanefa anjaranay no mandamina an'izany. Ny ao Mahajanga moa tsy hita tsony zay hoe andaminana azy satria dia fa nisafidy mihitsy zany ny raha miresaka nareo miprositeny nisafidy mihitsy ry zareo anohana olona hafa nanolotra olona hafa zay olona fantatra ny tontolo politika rehetrarehetra sy tontolo mpiarahamonina ao Mahajanga tanàna fa olona miaraka amin'ny antoko politika miaraka fitondram-panjakana. Safidy iny marina zany nanelingelina ny olona no nijery an'izany. Ny asa nataoko zany tany dia niezaka miteny an'izay tsy dia mamaly an'izy an'izy satria za mipetraka amina toerana ataoko hoe mampitambatra ny rehetrarehetra zay le hoe olobe zokobe zoko izy zokorivo izy zay ny Majunga. Za zany tsy nanao mihitsy ny andeha hoe mifankahalana ny fizarazarana
fitenenana amin'ny resaka fankalana rapoko ara-piaviana sy ny sisa amiko zany a efa resaky ny olona efa tsy manana ataoko hoe tsy manana toha-kevitra hoentina intsony a de zany tsy mahasoa firenentsika zany ary mahajangy io ny ainanay tamin'ny fahatanoranay zany rotaka amin'ny teny tsiambona fihetsika tsiambona nataon'ny olona samihafa ka natonga ny reny atom-poko tao Majunga reny tsy tsara zany ary za tsy latsaka ratan'zany fa hevitra tsy mitovy le izy a dia mamoaka ny marina fotsiny zay am'izao fotoana zao hoe ny firaisakina ao Mahajanga de raha ny TIM ny APM ny Tsaradafina ary ny HVM za tsy hinana totry ny HVM zany a toana amin'ny firaisakina taorinany reny a fitoriana nataon'ny prositeny reny tsy za tsy commentaire firy amin'iny fa nena zany de ozy hoe efa safidy io a efa nekeny maro anisy atao anatin'ny firaisakina io a nisy fepetra napetraky ny senia de mirosy zahay ao anatin'izay profon'izany androany a de nivoaka ny tirage a numéro 3 zany ny arakoty voarivo a dika am'izany a mitoy ny lalana afahana mifaninana ary mandresy lahatra amin'ny vahoaka any ny tena zava-dehibe hoe ahoana ny andresena lahatra amin'ny vahoaka satria tsy tokony fanomezana azy toky sy lainga fotsiny sy ny fanomezana azy vola sy fitaovana androany akory tsy zay ny ampandroso ny Mahajanga tsy zay ny ampandroso ny Madagasikara fa hoe inona ny vinanasa inona marary an'io tanàna io zay no entinay mifandresy lahatra amin'ny ampon'ny Mahajanga tsy mankalana izy anizy fa ao anatin'izay fifankatiavana sy fihavanan'izay fa zao kosa samy manana ny hevitra politika an'io a de ny hevitray no entinay ao anatin'izay ka ny firaisakina na tsy firaisakina misy ny firaisakina aty amin'ny foibe izy a miezaka mitazona an'izany zay ary anisan'izany ny arakoty voarivo satria eo a no mipetraka ataoko ao anatin'ilay akanjo mampapifilohana ny toko namorona ny firaisakina fa any Mahajanga candidat zay milasa mpifaninana amiko ny antoko anankiray ao anatin'ny firaisakina de mijoro am'izany izahay inona zany no tena hoe hoatoanao a am'izay tanànany Mahajanga izay manoloana ny atao hoe heritsika anao nandreo mpifaninana aminao miisa fito raha tsy diso ny tenako tsy ampiady volana arenana inona ny propagande akory zay pedape manana no zay am'izany zay koa tsy mividy fitiavan'olona na safidin'olona indrindrindrindra tsy tsara zany de raha tsika mahita Madagasikara am'izao fotoana zao fidina tambatambazana amin'ny zavatra rarotina ny fahantrany olona mba hifitanany any tena fandresy lahatra no ataonay ampiseho an'izany hoe afaka tsaratsara kokoa no zao Mahajanga raha manana mpitondra manana mera afaka mifampiraraha am'ireo ny fahalalahana mandraraha ao anatin'le tanàna satria betapeny ny opérateur ao voasakatsakany rehefa tsy am'lay antoko efa nampiseho ohatra am'izany tam'izay nitondra fa tsy mboatra zany zay fa rehefa mazava ny ataoko hoe ny fifehezana iraisany rehetrarehetra ao amin'ny fandrarana de afaka mandraraha daholo a fa manaraka anatiny ambany lalàna aprisiana zany ny olona mba hitodika any amboarina zay fotodrafitrasa tokony mahatsariky ny olona ny filaminana ny fahadiovana eo amin'ny tanàna ny ara-tsosialy ny olona amin'io resaka fifanampiana amin'ny asan'ny commune zay azon'ny commune ho atao amin'ny fanatsarana ny fiainam-ponina de tokony ho ataony zany reny maninona ny Mahajanga tsy mba manana an'ireny projet hoe lalakely reny tsy mba manana an'ireny pika reny Mahajanga tsy manana projet lehibe mba ho an'ny commune gaga angamba miaino atsika androany raha satria rehefa nanontany tsy manana plan communal akory ny commune Mahajanga io tsy manana PCD manahirana zany a tsy manana tondro zotra ale mihitsy zany lay commune hoe manahoany ty Mahajanga ty afaka 2 taona 3 taona 5 taona 10 taona fa de mihodina fotsiny am'izay abatsena sy ny aban'izao ny aban'izao a de tsy magaga raha potika ohatran'io a lay Mahajanga miainana nandritra ny 30 taona io a nanana fahaserana foana ohatra tsy afaka miala amin'ny firenena tsy hoe Mahajanga rery manana fotsiny ao anananao fa misy zavatra mba azo atao satria be orinasa ao maninona reny sekoly lehibe mampiofany reny a na orinasa lehibe mampiditra piasa betsaka reny tsy mba misy makany amin'ny Mahajanga tsy mety ve zany tontolon'ny Mahajanga fa ny tontolon'ny Mahajanga ve zany dia fanaovana vakansa mandritra ny ray volana de samy miala ao daholo ve zany rehetrarehetra de zay nylazaiko hoe Mahajanga n'olo jiaby ka zay toko hoe fisokafana zay ao anatina bonne gouvernance ary efa mba nampiseho ako zany tam'izay nitondra
nampisehoan'ny Ndramapianina zany zay bonne gouvernance zay fanjakana tandalana mandala ny firaisankina zay ihany any ampivoatra atsika satria mila exemple ny olona ary ataoko fa za tsy andeha tokatena fotsiny eto efa nomboka moa ny fampielezan-kevitra rehefa kelikely fa fanitsy tsara am'izay zavatra traikefa zay zavatra nianarina ary indrindra fa voasetra tamin'ny asa zay natao. Eo le tenin'ny mpitondra hoe rehefa tsy miara-miasa amin'ny mpitondra dia karazana ohatran'ny hoe voakenda le commune tsy afaka mandroso tena afaka nitady vahaolana tsy miaraka amin'ny mpitondra hoe zany nareo rehefa tonga eo amin'ny toerana sa ohatry ny ahoana ny fomba hita zany tenin'ny mpitondra zany le teny tena ataoko hoe tena tsy misy fanajana mihitsy an'lay vahoaka fa mieritreritra ny vahoaka tena ataoko hoe bato azo taritina am'izay lazaina efa zany aneny resana tamin'ny 2024 raha tamin'ny 2024 tsika dia mety samy nieny hoe so dia zay tokoa marina andao hifidiny olona araka ny tenin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina hoe aleo nareo mifidiny olona zay afaka mipitsipitsika eo atsofoko mba ahafahanareo mandroso tsy mpitondra raha vao miteny an'izay tsy mety zany safidiny vahoaka zany ho terenao ary zao indrindra 424 tsika nakaiza le tanàna niaraka tamin'ny fitondrana io iza tsy niaraka taminy Tananarivo alaitsika ohatra Nganaina ndre tsy toaina neny lany teto tamin'ny 2024 dia nakaiza Tananarivo tompoko arenina lava io raha miainy zany fa tsy hoe mbola dia androany ianao 424 dia mbola zay no entinao mandresy lahatra ny olona hoe tsy maintsy mifidy ny olona miaraka fitondram-panjakana raha tsy zany ianareo dia ho ajanona eo fa nga ianao mo président na lehibe eny antoko amin'ny mampitondranao zany mantsy le fanatretena sy fanavahana ny antokony ao an-tranonao sy ianao homme d'état ary raha miteny amin'ny mahajanga ianao tsy azo vemana eny lantao tamin'ny taona 2024 fa miteny aminareo fa tamin'ny taona 2024 ka hatramin'ny 2024 no be indrindra ny foto-drafitrasa vita tao amin'ny tanàna io sy province Mahajanga fa nohony tonga tamin'ny 2024 ka mandrakandroany dia resaka rendrarendra fotsiny fetifety ataoko hoe fanadalana olona amin'ny resaka mamirapiratra somasoma bling io zy mivazaha zay no entina amin'le satria mahantra le olona anona le olona marina zany mizaravary ve ianao mizaravary ianao ny amaro voay dia mandray ny olona ko ny olona anonako fa zay ve ny ampisondrotanao za tamin'ny ministre ny agriculture niady voalohany ataoko dia nataoko hoe ligne directrice nameny ny filoirajorma tamin'ny politique générale dia hoe atao zay ampiverina ahatsara ny foto-drafitrasa azo mbolembary ao maro voay apetraka ny ireo banque semencière fitenena azy tamin'izany taria tsara rano tary tsy tadidiny olona zany potika zany amin'izao fotoana zao satria tsisy entretien zay no lazaiko hoe efa lainga efa fantatry ny olona zany argument noentin'le rangaha gouverneur Antananarivo Analamanga mbola zany foana ve nareo nefa efa zao fa mazava be ny zavatra zay natao ka dia ozy hoe aza-badonao zany vahoaka fa rapitsony eo rapitso hoe ka zay ny lalana lehanay hoe tsy marina tsony zany ary zany ny fambonitsaina naninona ary za nisy l'aménagement territoire sy ny grand projet présidentiel tamin'izany nataoko foana ny projet tao Majunga na merany TGVR lany tao satria natongavanao amin'ny toerana tompoka anompon'ny firenena fa tsy anompo anao sy ny mpiaradia aminao zany tena ambany kely zany fisainana zany mialatsiny amin'ny fitenena tsy zany mampandroso antsika mino fa tsy hoveriverena amin'izany intsony ny vahoaka malagasy. Mbola matoky anareo mpanao politika ve nefa vahoaka manoloana ireny karazana ohatrany hoe fampanantenana pokaly tsy tafaveriny reny zay indrindra mampisehoseho reto amin'ny arena sy ny fahefana satria tsy mahanafa-tsy zay tsony izy tamin'ny 2024 izy mety adinodin'olona tamin'ny transition dia nampanatenana dia lalao dia fetifety fa eny taona fito taona ty aoriana angamba vitsy sisa ny folo isanjaton'ny olona zay nahazo ataoko hoe nahazo toerana nahazo vola mankarena nety ny fiainana na misy koa apahany tena hoe resy lahatra aminy ty azo fotsiny zao zay sisa fa tsy azo veriverenao tsony ny olona satria ny olona miainany andavanandro mangiry firy andavanandro ny hoe resaka politika zay anisy ambany niezaka tamin'izany iarakoty vao mba hijerevany olona hoe ao anatin'ny fahitsiana ao anatin'izay fanetreteny zay ao
anatin'ny etika politika satria zay mahatonga ny olona lio politika hoe ary ty olony ity voamaly ny teny an'izao a dia androany ny teny an'izao fa reo fantatra fa le olona miaraka amindry zareo nampiasa mpanjakana na ninona dia tonga amin'ny teny mazangay mikosoaly fotsiny mandoalika fotsiny le olona zany a na misy tsy mety areo satria mbola any amindry zareo a ny arena sy ny fahefana reny fanapotehana ny rehetrarehetra iny raha vao tsy mitovy hevitra ny fanagadrana ny herisetra ataon'ny mpitandro ny filaminana amin'ny hevitra tsy mitovy a reny ve dia eritrerentsika fa mandalo fotsiny amin'ny sain'ny olona oatra zao fa marina zany tsy moraneny migady tsy moraneny very asa fa am'le fotoana zay na ny tanana ny olona miverina ny am'vahoaka zao no safidy a tsisy atahorana ntsony fa misafidiana no avinao tsaratsara kokoa rapitso ho avy le fividianana azy fantena mipetraka amin'ny adi mangarahara tahaka ny tany alovy sa tsy nomaly tsy miova ihany ty fividianany ty mabe resaka ety sy roa ahoana ny atonga azy fahadiovan'ny fividianana zay satria am'izao zany zay feno taona dia mila ordonnance sy ny sisa vo afaka ampidirina ao anatin'ny lisy mpividianana ezaka lehibe io ary io dia averi-poana ny olona mitondra manana anjara lehibe anatin'ny fanatsarana zany raha mipetraka am'izay olona mampitondra azy zay izy efa misy ny seni eto fifaneken'ny rehetrarehetra iny ezahana aleo teny io a mba ampirindra tsara ny fividianana misy ihany koa nefa ny didin'ny fanjakana zay tsapa fantatra re hita maso ny fiangarana ataon'ireo ratsa mangaiky amin'ny fanjakana mba tsy lazaiko hatrany amin'ny faratampony satria hitatsika reny fihetsiky ny filohampireneny reny a zay hoe tsy tokony mahazo manao propagande izy fa lasa izy manao propagande izy moa anao inona azy moa ny olona zay ny andraisany azy anao inona an'le président moa ny olona anao inona an'le ministre moa ny olona nefa raharany lalàna zany zay manahira rahany lalàna eto amintsika eny tsara fa fampiarana azy ny tena manahirana ary zay ny lazaiko hoe manana anjara toerany tsara ny olona mpitondra mba hampanjaka zany famarinana zany a lalàlam-pamarinana amin'ny fividianana amekoa ohatra tamin'za filoha amin'ny pirenena mpisolotoerana tsy nahita ngiarakody voanareo anatin'ny ray minitra ary a nandeha nanao nanoana amin'ny président Eratsonaro Mampianina tsy tiako ve zany ny SVM zany ny président ny SVM fa fanajana ny vahoaka zany re olona fanajana ny lalàna zany a fa tsy manana n'le mpitondra amin'izao fotoana zao zay fa dia hoentiny daholo ny rehetrarehetra manomboka hatrany amin'ny chef de service sisa ny chef district an'le be pokotany zao solona daholo a raha vao manahirahirana kely any ny manahirana atsika dia tonga amin'ny fanontanianao a zao hoe misokatra indray lisy mpividianana tena tsara zany raha ny hevitra hoe ny article 42 manazava ny seni na nytanitany ny firaisan-kina maly ina moa tonga ny manontany miaya satria raha mahita io a iresaka ordonnance io eto Antananarivo mety voafe ihany zany fa rehefa tototry ny asa ny tribonaly mamoaka ny reny eny amin'ny toerana any a dia ry zareo manam-pahefana no afaka mahazo tombon-dahany amin'izay olona hoentiny hanovana ordonnance any zany ny tokony fampijery hoe zaka ny fanjakana ve ny famoahana an'izany ao anatin'ny fahamarinana sa hoentina indray zany amizany tombon-dahany a ny ao ampitondra efa hita ane zany tamin'ny fikarakarana dossier nahita maso mihitsy tamin'ny certificat de nationalité tany amin'ny toerana rehetrarehetra tany tsy araky lay service tsony le izy amin'le hoe 4 exemplaire original dia lasa kitrano an-trano lasa risoriso mety tsara be le hevitra fa fanataterana azy mahatonga n'lay olona mpiasam-bahoaka mpiasam-panjakana manaroa-pahefana ny sasany tena hoe tototra tsy afaka intsony a dia lasa amin'izay le député chef district ny gouverneur ny ministre manindry any service hoe reto aloha atao zay ny ahina amin'io resaka ordonnance io fa za dia momba n'le resaka hoe misy tonga taona kosa misy tsy voasoratra tamin'ny isitra voalohany nefa mba olona feno taona olona manana zo ifidy fa eo zany no manahirana ary mahatonga nay miaya satria fantatra tsara ny tanjaka ara-politika n'ireny olona miaraka amin'ny fanjakana ireny a ny fibaikony ny mpiasam-panjakana rehefa any amin'ny toerana zay misy azy izy any zany ary zay o zay hoe zay dia hijeran'izany ary tsy salasala mihitsy zay hiditra tsehatra eo am-piadiana raha mbola misy ny eo am-pefona zany satria tena manahirana vao tamin'ny fividanana député no betsaka ireo mpiasam-panjakana nandika lalàna jerem-potsiny hatramin'izao jerem-potsiny ohatrany hoe mitabatabana reo fa ny ataonay ihany ny ataonay ka io misy farany io ary za ny olona ny ekipa miaraka amiko any mahajanga raha misy ny zavatra homaninay
dia ny fitsirehana fijerevana ny sanatrian'izany ny olona te iopefy te tsy anara-dalàna dia mifanena aminay izy amin'izay. Fitoriana maromaro efa nataonareo tamin'ireny karazana tsy fahafahana ny latsaka reny tamin'ireo firaisan-kina very anjaviny tahaka ny vanjatividanitra fa voatsipaka foana ianareo eo koa le hoe fanasarotana n'ilay atotan-taratasy maro samihafa milohan'ny izao fanjatsana ny atotan-taratasy filatsahako fidiny izao midika le reny rehetra reny fa tena tsy misy demokrasia eto amintsika le mato rivorakotoa tena mena ny raha amin'ny lafin'ny demokrasia raha hojerenao daholo ny singa mamaritra zany hoe mba manahoana moa zany ny demokrasia. Olona miteny ve hoe mifoaza ry tamatavy dia gadrainao 5 taona. Ina zany no teniny aminy hoe matorianareo amekory zay fa tena mba manaitra mihitsy zany zavatra zany. Mpanao gazety ve no milaza zany dia hoe ianao mitarika rébellion ianao rébellion amin'inony azonao ka mantiako lazaina amin'izany. Miembotra be zany, betsaka mbola any amponja, betsaka ny olona sambosambolana tena moron-dalana fotsiny satria manao akanjo menamena izy tamin'ny fotoan'andro dia samborina dia gadraina dia atao sirisimba hoe mipetra-tsara nareo. Reny ny député natsipy sanatrian'izany natsipy toetana tanaty camion raha vao mihetsika kely firy ny fitoriana araka ny voalazanao teo natao mihetsika fotsiny sisa nakany amin'ny fandratrana sy ny ana rehetrarehetra tsisy mivaly reny ifahefany io ne mandalo hoe fa zany hoe candidat zao dia ozy aho hoe ao anatin'ny fandaminana ihany tsika zany akory tsy milaza hoe anaiky an'izao zavatra rehetrarehetra ataon'ireo mpitondra fanjakan'ireo ny tena satria matola ny candidat zany dia manana zo hiaro tena eo amin'ny tsy fanarahan-dalàna zay ataon'ny fitondram-panjakana. Fa zay zavatra resahako zay zany anisan'ny tena manimba antsika mihitsy zao tsika dia mahita hoe misy commune maromaro eto amintsika tsy misy afa-tsy candidat anankiray candidat-mpanjakana tsisy mpifanina na ray na roa tena zany dia singa mampiseho mihitsy hoe miembotritsika mbola tsy nisy teto Madagasikara zany tompoko mbola tsy nisy zany vasa amin'ny fanjakana mahafaly azy fotsiny zany satria minoa ianao fa olona irona miaraka fitondram-panjakana zany satria sarotra tamin'ny hafa no nandeha tongotra dia akan'ireo taratasy ireo tany renivohitra ny district dia aloha ny mipetraka ao koa ny fampirorona raha vao mpampiahindreo tanàna ianao mba hilatsaka ohatra ny candidat anay tonga dia ororo tsy mena ny taratasy ny sisa ny ainany zany zava-misy zany fa tsy hoe zavatra tsy fitiavana fotsiny ka aiza ny demokrasia atsika amin'izany akoatra ny fanenjehana toko hoe zavatra ngeza be anankiray dia ny fisarahana fahefana séparation de pouvoir fa raha vao io ny tsy voahaja dia mikorotana zany eny nanahirana ohatra tany Mahajanga averina Mahajanga eritreretin'ny député fa tsy maintsy olona bakiony ny tokony homera inona zany toe-tsainy zany samy manana ny asany io zany ny toerin'ny fanoerana an'ireo fitondrana fanjakana amin'izao fotoana izao marina hoe politiquement zany manao ianao zay maro isanao anatin'ny assemblée nationale anatin'ny sena ny mpitondra rehetrarehetra ianao manendry an'le mpitondra ve tsy olonao no tendrenao zay aloha tsy tenanao loatra an'izay fa zay ny hita maso fa zany tsy mamela anao hoe ianao zao ohatra député amin'le tanàna dia commande rehetrarehetra ianao dia nimera batabatainao anaovanao an'izay aferanao fotsiny dia tsy zay no mety madisy fanatenana zalato ao Mahajanga hoe inona ary ny ataon'ny Garakody vao aty anelingely anay fotsiny aty nefa zay eto efa lasa mihitsy le teny hoe tsy maintsy olona mpiara-miasa amin'ny député mpiara-miasa anie zany lehibe ny mpanohatra anisan'ny lehibe ny mpanohatra ary tsy le tsara velatsy tamin'izany rehefa tamin'ny taona Desambra 2024 dia efa niteny ny HVM hoe zay zao resy zay dia makao amin'ny mpanohatra zay zany na nidiran'ny HVM tamin'ny RMDM ny panorama ny firaisan-kina satria zay ny fototra mampiray anay donc inona mampisalasala an'le olona raha mbola hoe mpanohatra izy tsy hiditra anatin'izany valabe ny mpanohatra zany fa tsy maintsy aty anjorona satria mieritreritra fa rehefa manana fahefana ny olona ray na député io na maire io na ministre io dia zay tiany ataony amin'any ka zany anisan'ny tena hoe mampiemotra antsika mihitsy zany no mahatonga ny olona misalasala amin'ny tribunaly anjara moa manazava an'izany maninona satria hitan'ny olona hoe maninona ary ty averiko kely eto tsy endany fotoana antsika nahita n'le DG ny
bianco farany teo le nanao passation dia nikabary hoe be da be ny dossier efa instruite ato aminay satria izy olona mpanadiady fa tsy mamoaka didy akory OPJ izy fa satria nanan'ny mpanao gazety izy hoe nareo tohatra ny tanila dia namaly izy hoe instruit daholo ny dossier tamin'ny tsy mijery zay izy ty fa rehefa ny amin'ny tribunal izy dia marina tokoa ny nareo fa zay miarakaraka amin'ny fanjakana tsisy mivoaka tsony fa zay tsy miaraka amin'ny fanjakana mivoaka ny didy fampisamborana azy fanagadrana azy za tsy miteny hoe tsy tokony higadra le olona any tribunal zany engany izy manao asa ara-dalàna fa maninona ny reto ny tsy enjehana zany mahatonga le hoe raha vao manao an'izay fitondram-panjakana dia tsy atokisan'ny olona intsony dia mitombo ny asan-jolahy sy ny sisa firenena satria ianao miteny nefa zavatra ataonao ianao miten'ny olona fa ianao manao le zavatra rahanao aman'olona zany zavatra teny an'izay ianao miresaka raharam-pirenena reny moa zava-misy ny fatapahan-jiro lava renitsy ahitamba-olana ny lalana izay mampiakainan'ny fitondra fiara ny videntana moa dia tsy mitsaha miakatra amin'izao fotoana izao na rano tsy lazaina intsony fa dia ritra ny rano inona ny azonao anambarana sy ilazana ny zava-misy manoloana n'izao tranga misy eo zao zany rehetra zany tonga miteny tokony olona ny ahantra ekonomia hoe zany ny olona tsotra koa dia mahatsapa an'izany tsy misy miracle akory ny resaka fitantanana indrindra ary ekonomika zay nafafinao androany ihany no jinjainao rapitso fa le izy mampalahelo fa mivoaka majinika no mifafa am'le izy am'izao fotoana zao fanapaha-kevitra tsy mahomby daholo zany tsy mikojakojana ny lalana zay efa misy rehefa tsy manana namboarina vaovao anao dia farafaratsiny kojakojainao ny ampelantanana tsy natao zany totongana be ny balance commercialtsika satria natao zay ataoko hoe ny fehezan'olombitsy an'ireny volo fanondrany reny nisy an'izany no mifania dia teto anilan'izay nampiroboroboana fanafaranetana namronana orinasa vaovao zay tsy fatam-piaviana anafatretana hozaraina ve sa atao ina sa ampidiram-bola maloto eto Madagasikara dia mijery amin'ny volantsika na zay fotsiny ary dia mialafo daholo ny vidinentana tsika tsy mamokatra tanatiny intsony filoam-pirenena efa niteny tsy tokony mamokatra vary intsony tsika fa zao lay verina miazakazaka amin'ny zavatra zay atao kozy le politika ny raisina mihitsy no jinjaina amin'izao fotoana izao azadinao nefa mitombo ane ny trosan'ny Madagasikara mbola tsy misy oatra zao ny trosan'ny Madagasikara manahirana za mijery mitrosa ianao nefa mihamantra nataonao inona ary zany nataonao any amin'ny zavatra tsy mamokatra hitondra tombotsoa amin'ny be sy maro natao nanao mba nanao metraka investissement finao tany amin'ny jirama ny jiro sy rano azo natomboka zany tsy vita 5 taona zany fa tokony natomboka ary efa manana drafitra matipaika tamin'izany tamin'ny fitondran'ny Fleur Mampianina fa tsy mandeha tsikelikely izy 5 taona tateorina tsisy mihetsika le izy safidiny zareo zany dia le vahaolana misy hoe tsisy visionnaire fa miteny dia ozy izy hoe ampiko 400 mégawatt ny herin'ny angovo eto Madagasikara inona lampe de poche no alefanao mety ho tsara reny tsy lovan'ny olona ny tranony reny mba tsy mampiasa labrizy za tsy dia contre n'izany fa zany ve ny eritreretin'ilay fitondram-panjakana fa ampandroso amin'ny Madagasikara reny le fampandriana drisa faly le olonako sasany amidiny sasany mba tsy mampiasa labrizy lampe pétrole intsony izy marina zany fa zany ve ny ampitondra Madagasikara naninona aiza zay mba barazy namboarina ampitombona ny ataoko hoe ny totra anatiny teto amin'ny firenena amin'ireo entana ilaina andavanandro ireo tsy misy an'izany nandeha ny Covid ny olona nanampy be da be ny orinasa zay reraka tamin'ny Covid tamin'ireny fotoana ireny ka nampiny reny mba hiverina ny asa mba apiditra mpiasa indray izy dia zay ny eran'izao tontolo zao Madagasikara anisan'ny firenena tanaty ratsan-tanana 5 hoe taorinan'ny Covid dia voamaika sepotry ny trosa sy fahantrana tsy mahomby zany plan Marshall le pavé-ny lalana namboarina ny iny maison de la culture namboarina sy ny sisa dia aizy reny zao mitondra inony reny tsara ny ely mijery an'ilay trano ao izy amin'ny teny an'io ratsy io trano vita io fa zay ve ny lara-pahamehana télé référique ve ny lara-pahamehana io izy manana problème de financement io bouclage financier io zavatra fantatra zany ka zay ny lazaiko za zao dia mame ohatra foana
da barahamorondava nery zareo tamin'izany ministry agriculture eo amin'ny 30 millions de dollars teo navitan'io fanamboarana nio dia mamboly ny 3 isam-bolana faritry morondava najanony zany fa téléphérique natao fotodrafitrasa lehibe tsy hiverina ntsony ireo ny route nationale zay lazaiko hoe ohatran'ny zaza-pandova le niarin'ny teo aloha tsy mba kojakojainao fa hoaninao fotsiny na tsy raharahinao dia potika ao le izy eritrereto fa any amin'ny milliard de dollars ane zao 3 milliards betsaka noho zany ary no amerenanareo lalana era Madagasikara aiza ny avitana zany dia manao petatoko ohatran'io sisa tamin'ny andronay tamin'ny filoheran'jareo mampianina marina zany fa tsy navita lalana vaovao nakany Majunga fa ny politika tamin'izany dia politique d'entretien satria rehefa makojakoja ianao dia tsy mandany vola be ianao zéro trouze izy zay miala eo talata maty ianao hatrany Mahajanga tsisy lavako io lalana io ny rahany aina zany maninona zany tsy vita nakaizaka ny volan'ny fer fantanina mipetraka zany koa zay hoe tsisy mazio potehinareo ny lavany ny potehinareo ny jorofo ny diranareo ny le sisy miangatra nareo tao anatin'le izy potika ary satria tsy manana confiance ntsony ny opérateur matahotra anareo ny opérateur dia tsy manao izy dia avela manafatra entana nareo dia mitsitongana zao ve ny variny 750 000 ny kilao dia maka izy isika dia zany inona mivokatra zay lasa ny majinika ny gondray 50 kilo 750 000 francs raha kely indrindra dia aiza fa inona ny politika natao mbola mois d'octobre tsika dia atraizitsika mois d'avril zany re olona aiza ny vary aloha aiza ny inona miresaka fotsiny aiza ireo tany hoe nampitomboana zao hectare tanao zay le miresaka mandaingy zay maninona kay raha miteny marina ianao hoe ity zavatra ataontsika androany ity zay mantsy le plan quinquennal na décennal ity tompo dia atomboka tsika am'izao tsika mety avokatra ohatr' zao zao tsika manao an'izao dia zao tsika tonga amin'ny tanjona napetratsika fa maika anababo an'le vahoaka fotsiny hoe vitanay 10 andro io digitalisation ny rehetrarehetra inty izy ny karapoko tany isy QR code sisy aiza fa dia effet d'annonce communication politique ny atao petape ka rehefa mitambatra reny tadidiny olony reny dia iny olona tonga saina ka misy fifidianana andeha zany amin'izao fotoana zao mino somanatena fa tapidalakale reo fitondram-panjakana ireo raha mbola fahampanantenana no ataony eo dia zay dia hitsofoka fotsiny hoe miteny an'izao nareo fa aiza fanatanterahana azy mandraka androany tsy misy fa ny fahampotehana sy ny fanjariana ny fiangarana zany ny tena hita lehibe eto amin'ny firenena efa mamaraparana ny fiarahana sika raha tany tika lany soma tsara ary ianao ompiany tanàna ny Mahajanga isan'ny karazany miteboka ho voavanao koa ireo nambarantsika te olo reo ny rano ny jiro mety efa misy mpiaramonina antoka hoe ahafahana hoe mijery an'izay lalakivoana zay fahasarotana iaina ny vahoaka malagasy akoatry ny sakafo zay ny andidi numera voalohany c'est le premier magistrat de la ville mijery an'izay vahaolana amin'ny fiainana andavanandro mimponina manana anjara brika amin'izany ary eo ny fitondram-panjakana no mipetraka ho fitondram-panjakana satria misy ireo fotodrafitrasa lehibe tsy ananany mera samirery fahefana diso ren'le hoe amboarako ny jirama mera ve namboatra ny jirama fa manana anjara ndraikitra izy hiady varotra amin'izany ka raha manana le fotom-pisainana ilay fitondram-panjakana hoe agny miarakoto vao mpanohatra ny ao Mahajanga dia eo le transparence ho avoakan-drakoto vaorivo hoe reto ane le projet natsarana amin'ny fiainam-bahoaka fa noho ny fitiavan-tena ara-politika dia zakanana le izy fa misy kosa nefa ny ao anatiny zay noho ny voarisy ny sisa fanadiovana ny fandaminana ny entretien reo zavatra samihafa ireo ny fanatsarana ny fiainan'olona andavanandro any misy azy any ny fitaritana ny olona hoe fa maninona kay ny olona za zao miteny anditareo le hoe call center tony mamiasa be da be ao ny tanora io maninona kay ny tsy makany Mahajanga tsy mety ve ny tolotratolotry ny commune Mahajanga ho an'ireo olon'ireo inona la izy maninona ny tsy misy investisseur vaovao mba tena mipetraka mamorinasa za raha misy an'ireo taloha reo maninona ny port Mahajanga iny tsy metimety tsara fa satria zany zao tena avantage comparatif tena manahirana mihitsy zavatra ngezabe zany raha iresaka amin'ny port Mahajanga ianao tsy maintsy miresaka amin'ny Madagasikara ianao dia eo zany ny za mpanohatra tsy zany akory ny tonga tsy hanohatra fa za zany dia mieritreritra hoe rehefa ho fampandrosoana n'ilay tanàna le izy
de tsy tokony misy sakana zany. De zay no lazaiko hoe manino reo projet samihafa reo miaraka amin'ny frantsay, miaraka amin'ny japonais, miaraka amin'ny allemana sisy reo marobe izy a no vonona tena miara-miasa amin'ny tanàna anankiray hatreo amin'izay fetra ahafahan'ny lehibe ny tanàna manapa-kevitra sy ny conseiller zany. Fa maninona tsy makany ny olona satria mahajanga de PDS ny apetraka eo, lany le mera de asorony eo mera atao toerakafa de atao PDS, tsy miditra amin'izany ny olona. Zay ny ataoko hoe mba afaka mitondra an'izay hevitra zay ary zany zao fa manontany hoe maninona kay nareo tsy mamakany mahajanga de hoe tsy manana interlocuteur zay. Mahajanga tsy manana plan communal de développement akory. Manontany zahay hoe mba ahoana moa ny hevitra reo zany tsarana ty tanàna tsy manana an'izany izy. Zay no lazaiko hoe mbola tsy fotoana propagande zao fa zay ny tena pakady lehibe hoentina mahajanga mandroso fa mahajanga masaha miaina fifaninanana eto anaty eto Madagasikara. Fifaninanana masina io. Maninona ny olona mitodika ary fa tsy mitodika eo aminao. Mila olona mahay io, mila olona mahay manana fariteteny io, mila olona mitazona ny fahamarinana io, tazona ny fanjakana tan-dalàna zany ary mame ohatra andreo olona hoentiny. Zay ny manome ataoko hoe ny matoky anao ny olona, tsy anao mahainao anao fa fomba fitantananao dia tsy miteny hoe andeha ho azy fifandraisan-dahatra zany. Ary zahay zay mba culture politique anay tamin'izay nitondra. Tsy zay zavatra ho vitako androany tokanako androany fotsiny akory de davako lalana. Fa na ho afaka 5 taona 10 taona 10 taona io vao hita tena zay soa azo amin'ilay izy de masaha manomboko miarako oto vao. Fa tsy anao an'ity resaka petatoko kely fotsiny ity de zaridaina kely etsy de zaridaina kely atao reny. Fa tsy zay ny ampisonitra ny tanàna io. Ary zay fa nampiseho an'izany raha niala ny reniporiny tamatavy reny projet fantatra nefa amin'izay mandimby eo no tenanina amin'ireny fa tsy mampaninona zany fa firenena ny jerena. Zay no entina ataoko hoe à l'échelle le commune zany zay ary ampisehoana amin'ny olona marina zany. Mahajangitsika, mijery ny tombontsoa mahajangitsika, mijery ny tombontsoan'izay ataoko hoe fiarahamonina ara-politika, ara-ekonomika, ara-tsosialy eo tsika raha fifanajana. Fa zany tsy milaza hoe hidina ao mahajanga ho an'ny mponiny mahajanga fotsiny. Raha vao zay ny toe-tsaina hoentina mitondra an'ilay izy dia tsisy olona zany anampy anatsara an'io. Tapitra ny fotoanantsika minaray minitra ianao ary fehina zay ho an'ny mpijery sy ny mpanaraka fandahana. Zay no lazaiko hoe tena safidy malalaka atao an-tsaiko mihitsy za samiriry aloha sy ny antoko politika nefa avy eo ary ny firaisankina rehefa nanaiky ny HVM zany tamin'ny fanamboarana nataonay dia noetiko teo amin'lohan'ny firaisankina lay safidy zay napetrako. Nanaiky ny be sy ny maro dia hoy zay hoe tonga ny fotoana zany amin'izao fotoana izao rakoto voarivo olon'ny fihavanana tsy manavaka an'izy aniza fa ao anatin'ny fanarahan-dalàna isika mba ho tombontsoan'ny firenentsika ho tombontsoan'ny mahajanga zay manana anjara toerany lehibe eo amin'ny fampandrosoana tanàna misy atsika aloha faritany misy atsika satria io nyreny vohatry boeny io reny vohatra faritany mahajanga io lehibe zany. Zay ny ezahantsika hoe mba hipetraka amin'ny toerana tokony sahaza azy io mahajanga io ary engany mba ny ohatra tsara apetrakatsika mahajanga hitarika an'ity firenena ity mba ho any amin'ny tsaratsara kokoa. Ya, ankasitrana ianao Andriamato Rivo Rakotovao, Front National ny antoko HVM ary natolotry ny vovonana firaisankina ho candidat be ny tanàna ao amin'ny mahajanga renivohitra nanaiky ho vahiny ny fandarana teto amin'ny TV Presse Matana. Misaotra indrindra tompoko. Misaotra tompoko. Dia isaorana ihany koa isika mpijery nanaraka hatramin'ny farany fandarana izay ihany koa no manakatona ny fiarahantsika miatrahana ny mandrapitafa sy mandrapiresaka ao manaraka indray. Veloma tompoko.